Inona avy ary ireo fanontaniana efatra tokony ho apetraka ao raha ohatra ka hividy tany ianao. Voalohany indrindra aloha dia hoe inona no sokajin'ilay tany. Titra ve izy io, sakadasitra, sakaratany, sa tany no hajariana. Faharoa manarak'izay dia hoe inona ny taratasy ananan'ilay olona mpivarotra. Raha ohatra izy ka hoe tompo mivantana, tokony manana izy zany certificat de situation juridique na karatany izay misoratra amin'ny anarany, na ihany koa taratasy fanamarinana fanajariana izay avy any amin'ny fokontany. Raha ohatra izy ka hoe mpandova, tokony manana zany izy acte de notoriété. Raha ohatra kosa izy ka mpividy na ohatra ka hoe nomena dia tokony misy an'izay acte izay ao, na hoe acte de donation na acte de vente. Fanontaniana fahatelo manaraka dia hoe aiza no misy an'ilay tany. Tandremo tsara fa be dia be ny olona voafita ka hoe tany hafa no natoro anazy, tany hafa nefa no novidiany. Ny vahaolana amin'izay dia ny fakana géomètre irery ihany. Ny géomètre no afaka miverifiany iny taninao iny hoe tena tia marina ve ilay tany vidinao. Fanontaniana fahaefatra tokony apetraka dia hoe tsy misy litige ve io tany io. Ny tokony anontaniana amin'izany dia hoe ny any amin'ny domaine ny tokony anontaniana ny taratasin'ny tany, ary ny manodidina izay eny toerana ny tokony anontaniana hoe io olona io marina ve no nanajary an'ilay tany, io olona io marina ve ny tena tompon'ilay tany, ary tsy misy olana ve eny toerana. Raha mahaliana antsika ary mifandaharana dia manasa antsika i-click j'aime, ary raha ohatra ka misy fanontaniana izay manitikitika antsika dia apetrao ao anatin'ny pejin'ny Master Imo fa hovahantsika izany amin'ny video manaraka. Ny fandaharana moa dia hiverina tanteraka any amin'ny pejin'ny gazety Imo.